Ivadika any amin'ny lafiny finoana indray kosa isika hipoka ny katedraly Analakely Malmaraina nandritry ny fanatanterahana ny fitaom-pivavahana amin'ny alahady voalohany taona 2024 nisy niezika ny fanindran-dalana tamin'izany tao amin'ny FJKM Analakely hatrany Jemé Mara Danielina sy Mamra Samuel hatrany. Toy ny fanao isan-taona dia notanterahana omaly alahady fahatelo ny volana janoary alahady voalohany amin'ny taona 2024 ny alahadin'ny mpitandrina izay mitandrina ao amin'ny fitandrimana FJKM Analakely Pasitera Dina Razafy Mamonjy. Hipoka ny fiangonana tonga nanotrona marobe ireo mpino kristianina nanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fahatratrarana ny taona 2024 indrindra no sady nanotrona ny alahady natokana ho an'ny mpitandrina sy trotronam-bavaka ny mpitandrina mianakavy. Araka ny fanao isan-taona dia natolotra ho an'ny mpitandrina mianakavy ny rakitra voalohany. Nisongadina nandritra ny toroteny ny fanavoazam-panahy amin'izao taona vaovao izao.